Faly miarahaba antsika indray ry havako a nahatratra izao herinandro vaovao omen'ny tompo antsika izao. Amaky mofinaina isika dia andeha hivavaka mialohan'izany. Misaotra sy midera mankalaza anao izay Andriamanitra noho ny fahasoavana sy ny famondram-po, ny fahavelomana sy ny tombonandro izay omenao anay. Ary isaoranay ny anaranao ny amin'izao herinandro vaovao izao, ka dia maniry indrindra handia izany herinandro izany miaraka amin'ny fiainana amin'ny teninao. Ilay teninao izay manazava ny dianay sy fanilo ny tongotray, koa tario amin'ny fanainao masina izahay handeha araka ny sitraponao. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen. Ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly toko 7:12, ny andininy 9 hatramin'ny 12 ry havako, nofinaina voalahatra ho antsika, vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary rehefa namaky ny nosy ka tonga tany-pafo izy, dia nahita jiosy anankiray atao hoe Bar Jesosy, mpanao ody sady mpaminany sandoka, izay nitoetra tao amin'ny Sergio Paulo, governoran'ny tany sady lehilahy hendry. Ary izy napaka ny Barnabasy sy Saoly hankao aminy, ka naniry mba hahare ny tenin'Andriamanitra. Fa Elima mpanao ody, fa izany no anarany raha adika, nanohitra azy roa lahy sady nitarika hampivily ny governora tsy hanaiky ny finoana. Fa Saoly kosa izay atao hoe koa Paoly, feno ny fanahy masina dia nibanjina azy ka nanao hoe: ialahy feno ny fitaka rehetra sy ny fahafetsena rehetra, ialahy zanaky ny devoly sady fahavalon'ny fahamarinana rehetra, tsy tsahatra tsy hamily ny lalan'ny mahitsy ny tompo va ialahy? Ary indro ankehitriny ny tanan'ny tompo hamely any ialahy, dia ho jamby ialahy ka tsy hahita masoandro aloha. Dia latsaka tao aminy niaraka tamin'izay ny mampahajambena sy ny aizina, ary ny raparapa nitady olona hitantana azy izy. Ary ny governora noho ny nahita izay efa natao, dia nino sady talanjona tamin'ny fampianaran'ny tompo. Ray masono manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ho ampitomboana ao aminareo anie ry havako ny fahasoavana sy ny famondram-pon'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompony finoantsika. Amen. Eto amin'ity Asan'ny Apôstôly toko 7:12 ity dia tazantsika fa manomboka manao ny fitoriana ny filazantsara any amin'ny tanin'ny jentilisa ny apôstôly. Ary hitantsika fa tao amin'ny nosy Kiprosy no nanomboana izany fitoriana ny filazantsara any amin'ny jentilisa izany. Ary Kiprosy rahateo moa dia tany niaviany Barnabasy ka tsy dia mahagaga loatra izany. Ity izany no dimisionera voalohany izay nataon'ny apôstôly Paoly, ary azo atao fa fanombohan'ny dimisionera voalohany niarahany tamin'ny Barnabasy zany. Tamin'ireny rehetrareny dia misongadina mandrakariva ny fitarian'ny fanahy masina tamin'ny nahomby azany, tamin'ny nitarika azy ary nanoro azy ny lalana hizorana aza, dia ny fanahy masina mandrakariva no nitarika azy. Misongadina amin'izao mofinaina izao ary ry havako ny asan'ny fanahy masina. Ny asan'ny fanahy masina voalohany dia manova ny fahendrena ho finoana. Manova ny fahendrena ho finoana. Hitantsika any amin'ny andininy 4 aloha fa ny fanahy masina no naniraka ireo apôstôly handeha ho any amin'ny nosy Kiprosy. Ary rehefa tonga tao amin'ny nosy io izy dia nifanena tamina mpitondra fanjakana ambony anankiray antsoina hoe Sergio Paulo.
I Sergio Paulo no gouvernoura na atsotsika koa hoe consul zany, zay nanana andraikitra lehibe indrindra ara-panjakana tao amin'ity nosy ity. I Sergio Paulo de ambarany soratra masina eto fa lehilahy Hendry amin'ny 7. Hendry izy satria hita fa leo na ihany koa nandaro fivavahana jentilisa, fivavahana grika izay nelipatrana tamin'izany fotoana izany. Efa nanandrana sy nandalo teo anatrehany daholo ny karazam-pivavahana rehetra, fa saingy tsy nahita fitsaharana izy ho an'ny fanahiny. Nandalo teo amin'ny septicisme grika izay nanandratra ny ara-panahy, fa nandalo teo aminy koa ireo fampiarana ny maji na ny magie samihafa, kanefa tsy nahita fitsaharana izy. Ary de indro izy maniry indrindra mba handre ny tenin'Andriamanitra ka nampiantso any Barnabasy sy Saoly. Ity fionany i Sergio Paulo tamin'ny Barnabasy sy Saoly ity, izay nizarany ny tenin'Andriamanitra taminy, no nanova ilay fahendrena tao anatiny ho lasa finoana. Na de nanam-pahendrena ary izy mantseto dia hitantsika ihany fa tsy mbola nanam-pitsaharana ny fanahiny, fa ary amin'ny 12 vao hitantsika fa noho ny fionany zany fahendreny zany tamin'ny tenin'Andriamanitra dia nivadika finoana zany. Hono voalaza hoe ary ny gouvernoura no nahita zay efa natao de nino sady talanjona tamin'ny fampianaran'ny tompo. Ry havako malala ao amin'ny tompo, tsy izay rehetra fahendrena mahataona akory de mahatsara sy mahasodoka. Tsy ratsy ho azy akory ny fahendrena, fa mila ny asan'ny tenin'Andriamanitra hanova izany ho finoana marina, hampitoetra sy hanarahana an'i Kristy. Ny finoana ry havako malala izay asan'ny fanahy, izay tovozina ao amin'ny tenin'Andriamanitra no mahatsara ny fiainan'ny mpino. Ny finoana no antsointsika hoe fototra iorenan'ny fivavahana marina. Koa tsy izay rehetra saritsary-pahendrena, na izay rehetra mety ho fahendrena mahataona, na izay rehetra mety ho fahatsarana na fahamendrehan'ny tena manokana vokatry ny ezaka ara-pahalalana, na ny fianarana natao, na ny kilasy ara-tsosialy, na ny amin'ny sarangam-piarahamonina samihafa, de tsy hahasoantsika ho azy zany raha tsy laharoina ampiarahana amin'ny tenin'Andriamanitra mba hiteraka finoana. Asan'ny fanahy masina zany ry havako, hanova zay fahatsarantsika rehetra ampiarahana amin'ny tenin'Andriamanitra ho lasa finoana marina an' Jesoa. Fa ny zavatra faharoa zay hitantsika eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity ihany koa ry havako malala dia ny asan'ny fanahy masina dia mampangina ny asan'ny fahavalo. Ny asan'ny fanahy masina dia mampangina ny asan'ny fahavalo. Na de tany amin'ny nosy jentilisa aza no nitory filazantsara i Paoly sy Barnabasy, de nisy jiosy ihany tany, ary nisy jiosy anankiray antsoina hoe Bary Jesosy, hitantsika teo zay mpanao skidy, mpanao ody, mpanao reny magie samihafa ireny. Ny zavatra mahagaga ry havako ity jiosy anankiray ity de jiosy izay mampiverina ny maro na manakana ny maro tsy ahita ny tena fahazavana, fa mampiverina ny maro ho any amin'ny maizina. Ary hitantsika fa ity jiosy ity Bary Jesosy ity aza no nanakana any Sergio Paulo zay gouvernoura tsy
hanaiky ny finoana marina an'Andriamanitra. Mahagaga ihany satria lay anarany Bary Jesosy dia somary anarana maneso ary tena lasa sakana ho amin'ny filazantsara mihitsy aza. Bary Jesosy ny anarana izay adika hoe zanak' Jesoa na koa hoe zanak' Josoa, nefa tena manao asan-demony mihitsy, tena manao asan-devoly ka mety atao mihitsy koa hoe zanaky ny tsy fanarahana na zanaky ny devoly aza. Lay anarany anankiray anarana arabo, le hoe Elima ny fiantso azy, dia mbola anara-maneso ihany satria ny dikany hoe Elima dia toa midika hoe reny antsointsika hoe magia na mazimo zany ozy mpanao mazia na hendry na olon-kendry, nefa tena tonga vato misakana ho an'ny filazantsara. Eo indrindra noho ny asan'ny fanahy masina tao anatin'ny apôstôly, eo amin'ny 1:7 dia voalaza hoe ary Saoly kosa izay atao hoe Paoly feno ny fanahy masina dia nibanjina azy. Rehefa feno ny fanahy masina ny apôstôly dia afaka ny fanatrika, afaka ny fanandrina, afaka nandrava ny asan'ny maizina, ny asa paharatsiana tao anatin'ity mpisandoka ity. Ary dia jereo fa teny mafy sy teny maharary no nyteneniny eo amin'ny 10:10. Tena napoitra ny apôstôly avokoa ny mahavato misakana an'ity Bary Jesosy ity, fa ambara fa tena zanaky ny devoly izy, ho ny voalaza eo, feno fitaka, feno fahendrena, fahavalon'ny fahamarinana, ary tsy mitsahatra mamily ny lala mahitso ny tompo. Elahy feno fitaka rehetra sy ny fahafetsena rehetra, elahy zanaky ny devoly sady fahavalon'ny fahamarinana rehetra, tsy hitsahatra, tsy hamily ny lala mahitso ny tompo va elahy. Ny asan'ny fanahy masina ry havako izay nitarika ny apôstôly no nahafahana nanatanteraka izany, dia indro tonga nangina ary vomafy mihitsy ary fa tonga tamin'ny fahajambana i Bary Jesosy izay mpanao sikidy hitantsika eto. Ry havako malala ao amin'ny tompo, na toy inona fanakanany ireo izay tsy tia sy ireo izay fahavalo ny filazantsara, dia ny fanahy masina ihany koa no ahafahantsika mandresy sy manohatra izany. Tsy afaka manohitra amin'ny herin'ny tenantsika, samy irery ny fahavalo isika. Tsy afaka manohitra samy irery amin'ny alalan'ny fahendrena sy ny fahalalana izay ananantsika, ireny sokajon'olona manohitra ny filazantsara ireny isika. Fa angatao mandrakariva ny fanahy masina hitarika antsika hanome izay hitari-dalana antsika. Ity am-pamaranana ry havako dia misongadina teo ny asan'ny fanahy masina. Asan'ny fanahy masina izay nanova ny tontolo-piainana rehetra izay hitantsika eo. Nanova ilay gouvernoura tao anatin'ny fahendrena tonga any amin'ny finoana marina. Nanova ilay Bary Jesosy mpanao sikidy niala tamin'izany ho tonga any amin'ny fahamaizinana, fa nampisokatra koa ny lalan'ny filazantsara marina. Ary eto ary moa zany nilazana fa nisy mpandinika maro ane izay niteny fa ny fanovana ny anaran'ny Saoly ho lasa Paoly dia toa fahatsiarovana ity Sergio Paolo ity, araka ny voalaza ny mpandinika maro. Ka nefa moa dia hitantsika fa mbola ny fanahy masina ihany no nanova ny tontolo-piainan'ny apôstôly ho amin'izany asa masina izany. Dia ho n'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ho amintsika kosa aza amin'ny tenin'Andriamanitra izany, hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra anao izay fa nandre ny teninao ary mahazo matoky ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainanay, izay manova ny tontolo-piainanay, manova ny fahamaizinanay ho tonga mazava
ary manala zay rehetra manjavozavo tsy ahitanay marina ny fahazavanao. Miteny ity Tompo dia mivavaka izay ho an'ny ireo kristianina amin'ny ady dia manandraikitra ny asa mandraharaha izay sahanin'izy ireo tsiraray avy. Tompo ity herinandro vaovao ity ametrahana eo ambany fahasoavanao ny fikasana, ny faniriana ary ny asa tsara rehetra tanterahan'ny mpanomponao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy mavonjy no anaovanay izany vavaka izany. Amen.